Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, voazinao ny tanin-drazanay, oh Jesús yo, lasanao I Madagasikara. Fiadanane fifoazam-panatanteraka laharana fahatelo. Ny soratra masina zay ingatsika teny fahamarinana dia ny voasoratra ao amin'ny Isaia toko 2:1-10. Hoy izy hoe ianareo nosy sy ny mponina ho aminy samy mira firam-baovao ho an'i Jehova izay fiderana azy hatrany amin'ny farantany. Voalohany aloha dia hoe samia, zany hoe baiko zany hoe ny mponosy dia asaina mihira fiderana. Natao hira fiderana dia hiran'ny lanitra zany. Natao hiran'ny lanitra dia efa fifoazana tanteraka zany satria efa ny ambiansan'ny lanitra ny manerana ny nosy antso ho atsika izany. Ny fanirin'Andriamanitra dia ny ahatanteraka izany. Ndao atomboka amintsika dia aparitaka ny hira fiderana ary siako ny maneran-tany izany. Hafa nositsika efa mendrika miaina ny fifoazam-panahy tanteraka. Mbola itoy fanarana fiadanana Kaoiraikyo foane ny hira fiderana satria ilay tsy topanao ny tsara no de raikyo nahoana ny fiderana ny tsy olalaikyo. Jesús yo, lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, voazinao ny tanin-drazanay, oh